ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina tantara tsy aiadinoina. Ny tantara no soratany JV Andria Fenomanana no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Fofo mpamosavy. Ainonareo ny feony Yarsliv miaraka amin'ny Sinez, Roland ary Arliva. Tovorazana mamonzy no mikajy ny sehatra teknika, Anjarliva no manady tosy. Mahasosotra mihitsy. Miala tsino a. Efa adiny firy azo ny mijoro teto. Eny, zay ty tokoa moa mandry eo. Zay indray zery. Aizako izay mba fahatarana kely 10 minitra vedy. Itsy 10 minitra fotsiny angery many fa efa tratiny ihany ny mijoro teto e. Leo ny ampiandrasinao lava ohatran'izao mihitsy ary mano a. Efa impiry moa ianao ny tenenina fa tsy tia miandry zany ahy e. Eny arika, ifona anare. Dia aiza dia tsy mba afaka mandefitra kely akory ve anao rozery raha mba tena hoe tia marina a? Zay indray ny ianao. Hitako. Zay ty foana zany no mandefitra a? Za zany ty satria za foana mandefitra aminako. Aiza koa? Tsy mbola nisy fotoana ray akory inge zay nifanaovantsika ka tsy nahitanao hoe nivatravatra e. Amin'izay ny antony dia zavatra tsisy dikany foana. Ka tsy misy dikany zany aminao ny fijoroako ety nandritra ny fefatradiny? Hoe zany. Ny olona ary mano raha tiana tsy ampiandrasana zany na dia 2 minitra aza. Ka tsy fidinao ange ny ampiandry anao teo rozery. Sady tsy mba ao an-tsaina ao akory hoe mitoejaza ange za ka tsy tokony hijoro ela loatra e. Sa tsy rahanao mihitsy zany? Rahako dia rahako tokoa ka. Ary ny fitiavako ny zanako izay ao kibonao zany zay mamaka hoe hanao ny rahantsika faran'izay aingana mihitsy e. Hay tokoa moa. Tsy za zany ny tianao fa ny zanakao. Sao dia mba hatsipinao mora foana tokoa ary aloha rehefa teraka e. Zery afe ianao ve adaly? Asako. Ka ianao nge no foky ho vady tsy oely. Ary tsy avela hoe hita kibo akory ianao dia tsy maintsy atao vita ny fanoratana antsika ara-panjakana. Ary mariazy ahoana? Sa tsy asiana mariazy indray zany? Niova hevitra sahady agnaty ianao ry mano. Aiza re zany? Azotsika atao foana zany rehefa teraka azy ianao e. Inona? Zany ko. Miteny foana. Inona tsony koa ny dika amin'ny mariazy raha efa teraka ny zaza vao atao? Raha vao hita kibo fotsiny aza angery mano dia efa tsy misy dikany intsony zany mariazy zany. Zany mantsy nge mitovy ihany ny sarim-boaly nefa efa hita hoe bevoka sy ny atao hoe mariazy efa niterakako. Tsy mitovy zany. Mitovy zany. Sady rehefa avy niteraka angamba mahazo misarim-boaly intsony. Sady za koa tsy mahandry an'izany ka. Tsy maintsy fitaina alohan'ny ahitana ny kiboko ny mariazyntsika. Raha zany aloha ajanona mihitsy. Ka fomba ahoana ary moa nanenjehana zany rehetra zany indrindra hoe ao anatin'ny 2 volana. Ny kibonao moa zao tsy efa 3 volana zao. Ka ahoana moa tsy ahavitana an'izany e. Atao ray andro fotsiny izy rehetra. Zay dia miva ny olana. Ka ray aman-dreniko ange tsy manaiky an'izany zery. Tsy misy elantsika an'izay hevitry ny ray aman-dreninao angena dia kely azy. Nahoana kosa ary
inona fotsiny maharay aman-dreniny azy ka tsika nge no atao rarary mano fa tsy ry zareo hoe efa lehibe tsika manana ny safiditsika. eny e ka na izany aza zana ny vena anambady de tsy anana izola aza nevina izy ireo ary aza donona ngery zery fa ny volany no hiala amin'izany rehetrarehetra zany. Hay tokoa moa atao aneny sitrapondry zareo. Reraka zany fa mipetrahay tsy de ampifoy zaka. Ahoana ny ipetrahany eo maloto e? Aleo ire ndao ire aloha. Eto ny tiako ka. Eto mitokatokana tsara. Ndray arako. Etsy ampifona. Tena mbola tsy nisy vehivavy nanao ana ohatran'izao mihitsy nge raha tsy ianao ry zery. Raha tena hoe tsy tianao de tsy manaiky an'izao. Ianao ka tena tia? Ay de mba porifoy ary hoe zany. Ka zao ka. So fa narahako ny sitraponao zao de efa porofony. Tahaka zao efa nandeha niaraka tamin'ny namako. Namana iza? Rylody sy rija ve? Tsy laiko tsony ianao miaraka amindreny. Azonao zany? Fa ahoana kosa ary? Ka reny ngery zery mba namako e. Ka tsy tiako ny faneraserahanao am'ireny e. Lehilahy mpisotro toaka sy manao fiainana jilamboto reny very mamy de ataonao namana. Ka izay efa mpinamana hatramin'ny mbola keliko. Tsy tiako fa sao de anaraka ny fombany ianaoko. Ny namana ngedo mitarika amin'ny ratsy e. Mpanimba vehivavy fotsiny anaran'ireny ohatrany tsy manana nabavy. Oka aloha tokoa e. Toa hoe be vokan'ireza tokoa ny toly. Ie. Zany ve? De zao le zandrinay napetrapetrany fotsiny. Efa nilazaina ianao. Tsy mifanafina ninina mihitsy ka ianareo sao de mba efa nampafantarinao azy koa ary fa hoe be vokanao za. Kefa fatanyko. Mba samy mitantaran'izay mahazo azy e. Ay, de rehefa aveo de mifanoro-hevitra-dratsy. Ka sao de mba efa napresiany koa ary ianao hisaraka amiko. Na iteny an'izany aza izy de za ve de anaraka an'izay teneny. Iza ny mahalalako. Raha tsy de fa inonako. Raha za noromany no ataonao an'izany de soroko aloha ny zaza atao kiboko voalohany indrindra. Tena tiako ianao ry Zerimenina porofony zany aloha. Ty fa nividiako ty zao ny peratra atolotra anao amin'ny vodindrotsika. Ndray. Eny fa tsy ohatran'ny ty nge ny eritreretiko e. Fa naninona no ianao tsy mba nanontany akory? Ka zao aloha ty tonga de resiko avy hatrany fa efa ampaneny fianankiray tsika de atao mitovy amin'ny zanakingamera ny tefiny. Indray toly, ka inona indray ary zao mampitomany eo e? Tena tsy miraharaha trony akirija. Zany ve? Natsoka izy de tsy mety mandray telefonina mihitsy. Ka inona koa raha mbola hetsotsony azy? Mba manakamy fa nga iny rery ny lehilahy. Ka tsy foko ange izy. Sady efa misy zanany atao kiboko ato vao. De zay vao maika tena mila azy. Efa mitena fa esoro tany io. Osimby io ange no avy ndry. Ka ahoana raha namelomandriany io e? Ndrirery ary ty efa manitsitra. Ka tsy foko anke zanako sady ndriana nge nanoro-hevitra hoe raha tendry izy de ataovy izay azona zaza aminy. Ka tsy naomby zany le tetika e. Niany efa de tena naomby tanteraka mihitsy tamin'ny mamy. Ka ndringe zany sendra zay lehilahy misaina e. De tena mino tanteraka zany mamy fa be voky ndry. Miesona mihitsy izy ko. Zany no fomba anganana fanganana ny fanambadiany. Tsy misy an'izay nga taitra mihitsy. De tena atao tokoa zany ny rarahanareo. Ndray miperatra fiancé azy evitiako. Hoe io ndry to tonga tena naovany. Ka nalaiko fa nasaiko nanefy afy izy. Tetika daholo zany mba azahoana zavatra. Sambatra kindria. Mandro ateo koa lehilahy tsotra. Hoy ndry ny fandemena ataoko azy no mahetra ry toly. Raha tsy zany iny efa nanao ohatrandrida sy rylody reny. Pandripaka vehivavy. Fa nga mbola mitoy ihany le fanaovandry ody fity Ary mba moramora ihany fa narindrina azy angely misy sofiny. Ny ody fity tsy azo ajanona zany fa sao de votsotra tampoko eo ny olontiana. De ahoana?
ka raha fatany zany de ahoana raha fatany hoe indray androany izy mahatsikaritra an'izany zavatra zany ho fatanao vinanao vina mihitsy zany raha tsy hoe indringa no hita tara amin'ny an'izanyko tsarovo rotolo fa ndririry mahafantatra an'izany fa inona tokoa aloha no antony lazandry an'izany tamiko hoe ka ndritra sy inona nge milaza fa tia be andritra de nomeko hevitra tsy de ilaina ihany angeky ilay ody fitira tena diniany fa ahoana indray tsy nanao anefa kanefa de tafaraka ihany zay sy rija tateoriana fa aizy izy zao fantaro tsara fa raha nampiasindry ohatran'izay tsy nanary andry zany izy fa nandady lalo tamindry ohatran'izao ataony mano amiko izao efa midin'ilay ngamba zao ny trano am'firy zao oay efa maray marera ty fangay raha tsy efa madobla lakile trano reo efa misy atika ay ve fa zao lasa nasindry zareo hazo angelesany anatiny ohatray zay ny tena maharatsy azy avelany takakay tsatoka fotsiny atsasakadiny eo ambaravaranao vovay mafy angeletsy zany le rijany mahazo aho zay zany fomba maizan'ny alina mba sy ody alinako zany hony saingy tsy fatany fa bany tsy maintsy manao fiainana satria mbola tano zay kely ty tena rasy am'le manabady lasa misy lamboridy raha mba za kosa aloha tsy voavotrano zany de iny any pitsikako ny vehivavy ampiatrano ngaly ty tsy be de be ny alesy valiko tena tiako tsy mampirafy azy zany nitoka ihany no valikeliko pirafesako azy oazay izy angay ino anylafa zay fa hoe manao sipy lara vavody alina ka tsy rahako lety zany anitsainy azy zany dray aiza moa le lalana eto mitsofoka sa ery oazay tena efa mamy loatra vely ty nareo lody eny he tena tsy maintsy manatitra an'lay ihany fa so mba tsy ho tonga atranonao any koa laha tiako ndao are ndao am'izay koa mba mindra fotsy lehilahy niaraka taniko fa tsy vivavaka ary aho elahy hitahitako ny lalany zay ny tsy tiako am'le manao mamy loatra manjary tena sy safodiko samy manana ny revony letsy ary lahy zao ngamba tsy mamo afa mbola matanjaka tsara ana mbola ifany antsika mijola teny elakela trano aza mbola vitako oka mariny aza maniry losa resaka letsy fa tena ohatrany voraka be zany lohako zany rija voraka ho any lohako sady mitsangana ny voloko tena ino misy mpahosavaka elanga mba atahotra ry ty isan'andro aho tohatrany tsy matahotra zany fa androany aho ohatrany tsiko zay nazo eo elahy mandeha veto alohako mandera matahotra ny andro koa ty maizim-bolana be ary nakaiza le briquet tatao posiko tato tena tsita fatao inona itsorovana lalana atao inona zany fa efa ary aloha ry ngely ty potoy tsy efa zato metatra io sisa mola lavitra lety zany fa izao maizina be zao aloha no hitako kay misy mikitika ny tongotro rija izagira lesy lava soa rehetra fokololo io matahotra letsy tena savatra amin'ny tokako fa izy zany iza tena resy sisona ty vory koa hoaizy la irarela ory aizy tolo ty seolo ty raha tena rela seoly iny efa lasany azakazaka any aloha iny enjeo hoaizy ty fa azoko tya tena vehivavy le ty mpamosavy marina ary aloha tsy lovona am'ty jirona telefony ty
inona ity zany lazany lisany zany a ilisany ndraiky ve adaly de izery ve lazany lisany fa hoe mivoakal sao de mba olona mitovy lesy zany a fa sao de verina lafa adala ary aka tsy alalany zery asako araha vaviny tolongely ty zery efa tany an-tranony a ka mety-netiny amamona koa ngamba ny lisany de ohatrany hoe nahita fahitana lesy inona mihitsy lesy no ankalainy lisany any zery a tsy misy fahakalana lesy zany na kely azy tena fahakalana lesy zany a tena izy mihitsy lesy indrimano izery nofo sy raha mihitsy ka zoary manina raha ohatra ny tazomina de niantsona vonjeo mba ny rano fokon'olona nahita teo raha hoe tena mariny zany a olty fitsinjovana langely ty tsy nanalana baraka azy raha olo-kafa izy mety efa nataonay an'izay na koa hoe nitaperinay teo mihitsy ny ainy saingy naleonay nampitandrina ny lamoramora ny endisany lesy fialonana fantatra lisany zao fa hoe atao tsy hoe lany raha ranay de ataony lisany io rehetrarehetra io fantatra angely ty fa izery ny tena tiany lany rana raha ny hatramin'izay fa rehefa hoe tsy nahazaka azy ala vao mody nitododo tany amin'ny tolo raha vaviny zay mihitsy io tena lasa nivadika zavatra avy ty resaka ty lesy roloty aleo jany zany resaka zany ka to za mampitandrina ny lery indray ty mifoterana zany lesy ny tena marina ary raha tiany lahazava raha de hoe vary faty tiany lahy atao am'zery a zay ny tena antony ampijaliany lany raha vaviny ka nandrozany laha azy rehefa hoe nitoejazy izy oka zava ny resaka fa raha itolo kosa aloha de tena tiako ary tena tiako fa no izy miziriziry hitazona ny zazao kibo no antony atahako amin'ny toy izao ka nahoana kosa ary izy nitadiaviny lahary iny sotry satria mbola tsy tehiteraka mbola tsy vonona ny oray-pianakaviana melolankonana mazava zao lesy aza tarina lisan'ny lavabe ny resaka fa manjary mampiady mampinamana lesy romano no antony lazana ny lany zavanisy raha tsy mimola ataoana fa efa afaka didy zay sarotra inona lesy zany lody ny zahatra lazainareo zany indrindra ko ohatrany tsisy porofo hoe azo tsapaitanana ko aiza ny inonana zany tsy afeniko an'lahy lesy fa efa saika hitsako mihitsy ny nifiny anoloany rehetra saingy no ialahy moa de avototrofotsiny am'izao izy tahak'izay banga ny fofombadiny lahy ka tokony nataony lahy mihitsy ange zany ny ritsy zay vao niny any lahy raha hoe nataony lahy zany zao hoe ataovy zay raha mbola mifanena am'lahy izy amin'ny manaraka de olako misandriny sady ataoko mivika ny fotopehany am'izay tena tsy afaka monjy fidiana tsony fa ho tratrandro am'izay de mety ho fokon'olona mihitsy no anatitra azy eo ambaravarany lahy navina be mihitsy letsy ny vadiny laro lody aiza lesiko isaky mitady any lahy ao an-trano laisany io de lazainy hoe tsy hitany foana moa zay nisy any lahy am'izay ndraiky ety de akarapony fotsiny varavarany ka marina kosa lesy ny azy satria izaho ange rehefa mivoaka ny trano de tsy mba miteniteny mihitsy na izany aza ve lesy de ohatry reny kosa ny tokony ho famaliny tsy azoko mihitsy hoe inona ary ny raha tsy nataoko azy aza de omena tsiny lesy izy rariny raha alany dolo ianareo namako satria ianareo ny nitarika aditra ary tena mitovy dolo ihany ngely ty zany rehefa vehivavy zahako ngely ty tsy afenina ny lahy fa tsy avelany zery mifanerasera amin'ny lahy isany zay no natonga tsy de niaraka matetika taminareo le teo alolo teo reny ka raha tratra nito indray zany lahy dia ao amin'ny ahoana indreny tsy rarahako lesy zany za zao efa tsy matahotra azy tsony fa ahoana zanyko efa nolazainy lazy nga le resakitsika tamindreo mandeha le resaky ina aloha zany le hoe tratrany lisany vocal ve ny aiky any satsinika izy ve moa de aiky an'izany eo aloha zako loha tsy anontany azy mivantana za mihitsy fa mila manana porofo aly ty vao miteny ary zay nge ny tena ilako an'lahy ka inantsony ary miporofo omeko an'lahy eo zaho azy efa saika nanolana ny tanana fa rijany tsy nanaiky tsy afenina fa raha tsy amin'ny mampinamanitsika aloha de efa nivitainay mihitsy ny amin'iny germaine iny misaotra ny lahy aloha letsy am'izany ny alin'iny tokoa angely ty vao tena nieritreritra sy ny saitsaina ka ohatra ny nanenenako ihany ny vavabe nataoko tamin'lahy isany zanga moa lesy maninona fa rijany tena tonga fofona tamin'lahy tena ohatra ny olona tery saina mihitsy lahy tamin'iny tsy haiko lesy na hoe voan'ny ody ratsy ny zery angamba ka ohatra ny aro azy be fa tany fa raha atao hoe mpamosavy tokoa izy
ka kehitriny zany dia efa nilefa ny fanafodiny ka manjary ny saina indray lahy amin'izao fotoana. Tena mivavaka letsy e. Marina hoe tsy de piditra am-piangonana fa ohatrany na tsara n'Andriamanitra ihany. Dia mba vitako aloha ny feny tenako tsy nakany amin'ny mihitsy na dia hoe ohatra misy hery manosika izany aza. Mazava ho azy izany fa nanao difity izy ary hitako aloha tena ilo lasa dala mihitsy no sady tena entiny amin'ny sangany mihitsy aloha manaiky azy tanteraka. Izany tokoa vely ty. Tena apio aletsy rolaody tena mila ny fanampiany lahy letsy e. Lahy sisa fa rizy efa tena tsy mety miresaka amiko intsony le re. Ka inona moa letsy romano no azoko hanampiana ny lahy amin'izany? Tsoroko amin'ny lahy fa na zaza tsy samody alina intsony amin'izaoko. Fa manina le ty e. Matahotra ve? Fa ananako letsy ny fitaovana rehetra hoe tomiady amin'izany fa aza matahotra lahy. Iaraka anara-maso azy tsika manomboko izao. Nanino ny tomany tao tsy nandalondalo tsony? Asako zaza tena mbagaga any dia miletika fotsiny ihany. Dia indri koa ty tao miletika ty fotsiny tsy makany tsy fotokazo sy vorony oritoly zay manina amin'ny manatony. Za aloha tsy sosososo any ka miady zany nareo raha azoko tsara e. Misotrotro zao. Dia ahoana ty rarahano kasaina atao atoato ty asa mbola miankina tsy fantatra izao oritoly ohatra. Mino fa niova hevitra angamba izy. Tsy fomba ny mihitsy mantsy manepoka tsy hita ohatran'izao. Sao mba nisakana andray aman-dreny ny ary. Dia tsy haiko mihitsy. Za koa aloha mieritreritra n'izany ohatra ny eritreritra tontolo izany. Asa nefa aloha fa manina kira mba andramandre atsony izy Za lantsy rehefa miantso azy dia tapahany foana. Haiko mihitsy ny antony. Zany ve? Tady anao ohatran'ny rija koa ne zany Zany tena naprisiany namany angamba kiny nefa kit tsy mino aho hoe izy ve dia anao an'izany Tena tiana ngeritolo ny zaza atao kiboko ato Zaza ila ho adininy mihitsy rendraiko. Tsy mahafony zanany iny Asa aleo ary hoe atsoko dia ataoko hoe dadavin-drizy dia 8 eo ny avaliny Ary tena tsy mandray mihitsy ny anareoko Zany Ary sao dia mba very kosa ara ny telefona dia ho very ho an-tsainy koa zany ny numéroako Izy mihitsy akeny misy zavatra tsy mazava fa hitako ka tsy tia andretsony izy dia tsy nandaitra tsony koa zany le ody fity Izay koa aloha no ohatrany mampanahanahy Reny koa mantsony oritoly rehefa fantatry le olona anaovana azy dia lasa ohatrany hoe tsy mandaitra tsony Ka ahoana moa nafantarany mano an'izany Fantany aky Mino zato isan-jato an'izany Fantany Ahoana Zany ve dia hitombony Ka tsy maintsy ireny namandreny aky ny teny an'izany Azoko antoka fa izay mihitsy Iny rijandrijandriny aloha raha tratrako Fa maninona ndry rijy Tsy azoko mihitsy ange zany Ka izy aky ny mahafantatra ny zavatra ataoko Ny fanaovandry ody fity ve Dia amin'ny fomba ahoana nafantarany an'izany Ka tratrany ary toly Tratra fa nafeniko andry zany Rija sy lody ny niara nahita Nahita andrita iza Naka ody tany am-pimasy ve Sendra nody alina kery zareo dia nahita tariany ela-kela trano taria Tratrantrareo Zany hoe mivoaka alina zany ry Ka tsy fidiny hoangery toly le izy Ka mitombona ihany le teny olona hoe mampivoaka alina kay mifanaovana ody fitiko Ka tsy sitrapoko angery toly fa nentiny zavatra Dia zany ve ny naprisi andry ahy Andre kako misaotra anao Andriamanitra fa tsy tafiditra tamin'izany Tena saika lasa mpamosavy ala Na za koa aza ngery toly nanenina tongotra mantanana mihitsy nanao anio Efa impiry moa zany no niverina tany amin'le mpimaso hoe analan'le izy fa tsy mety tsony hono Aiza koa nisy an'izany Zany hono Raha mivavaka ndry dia tsy maintsy afaka izany Tory daholo ny fanafody tazotazomindry rehetra an'ireny Ka tsy mbola zany aloha no mamaika izao oritoly fa ny famitranana ny fihavanana Isimano Ay mbola tsy te hiala nge zany ndry raha azoko tsara
lay izy azy efa tsy mandaitra tsony kinona ny mbola tafitazonana io any mahavaky ny lohako hoe dia ho rava fotsiny ve zany ny nofinofoko rehetra raha za aloha indri dia mandeha mifona ny aminy raha zandray aloha dia tsy anaiky amin'ny mandrakizay fa hoe namely azy tamin'ny ody fity ahitondra vavolombelona folo azy izy tsy anaiky zao efa nin'ny teny namany ange izy matona nepike ny eloko ibaboana ange kimbody rariny ndana mifona vao maika handrafitra rindrim-bato ampisaraka anay zany ary toly fantatro tsara ange ny toetrany mano ka inona zany nataondry mandehana makany dia hodiofanina fotsiny zay marina angambany dia ataoko ka many amin'ny ara-pitso fa zay lalany andra anga lalany mivavaky io ary toly ndry aza tsy vonina ny andorony sapondry akoriko Andriamanitra ve dia vonina ampy amin'izany mba mieritreretaka ka izange ho ahy efa tsy afa-miala amin'io tsony dia toy izany ariko savaiko daholo ny trano dia dorako avokoa izay fanafody ratsy rehetra hitahitako ao raha ampitsahatra tsy vokalina moa zany maninona fa ataovy dia mialatsiny raha misy mahatratra indray indry raha maty ny fokon'olona any za tsy mba handevina zay ny dia ataoko fa tena afa-baraka eo izy no afa-baraka amin'izany eo fa maninona nampitsaliana ohatran'izao romano efa tafalatsaka tanteraka aminao hoe fitiavako ary bevokanao za dia sahanao ankehitriny ny anary tsy manary anao zany ary zery hita fa zaniko sady tsy mbola nieritreritra hoe ny anary anao ihany koa aloha hatramin'izao fa ny anajanona ny raharahantsika ny eritreretinao matoa ianao tsy nitrangatsony mihitsy tsy hoe ajanona kory fa ahemotra kely fotsiny ahemotra ahemotra rovina telo volana mbolana ka hatramin'ny heritaony fotsiny andray romano ka tsy maharesy doika ny ray aman-dreniko ary zery fantatro mantsy fa tsy maintsy hoe olo tezeranao vokatrany dia aleko mihitsy aloha namotoka tany natahotra anao zay ny tena marina zany akanosahanao romano fa zanga moa biby fampitahorana ainjanako ane ianao manahoana tokoa aloha izy eo nitombo tsara tsy nitombo na zaza ve tsy hitanao nena ikely tsy mihinan-kanina mihitsy tsy mahatelina ny tena marina nomy aminao ihany nefa izany noaniko ve hita fa zaniko so dia efa ela geny tsy nandrinisako teny mamotra izany avy tamin'ny vavanao ry zery ao fa omeko teny mamy foana amin'izay ianao zany za koa nge mba nandiny tena ihany tao anatin'izay fotoana elaela tsy nionatsika izay dia mihevitra hoe angamba ny ankizy tianako no tsy tianao ve anao ty mba mahatsiary tenako zitina ihany eny nitsapako izany manova toetra ry mano ny fananananaka malaizana ve mino aloha fa mba afaka kosa angamba izay mano mbola ty avy mano so mba efa niova ianao mbola za tsy nampiana tsy nanalana ny eto anironao raha havako tsy miova toraka izany koa ny fitiavako anao zay any vao mba nahazo aina kely zany everiko fa dia ataonao ohatrany nataon'ny rijany-dravavy kokoa ary za dia sana ty ve dia za no anaraka ny ataonao izy ianao sako dia oviana zao nareo lany no nafarany ka hitako foana aloha lery ohatrany lasa miavinaavina be zany ve tsy haiko mihitsy ohatrany tsy mety miresaka amiko mihitsy ny dala zay tsy fantatro hoe inona ny tena antony ina koa ny ivakianao aloha amin'izany ary mano namanao betsako sa hoana ary lody koa ve miavinavina be ohatran'izany lery indray miresaka ihany fa ohatrany miala-pay ohatrany milaza hoe maika foana zany mitsotsoka be tsy haiko tsony ina fa mialina ny anaovana andrarahantsika ireny nitady hatran'izay fomba hampisaranantsika foana angery iny fa tsy nahita tsy ho tatiny mieritreritra hoe ianao no navita sambatra fa tsy izy
zany le ty izany andro efa miraika amby folo alina zao lamilay efa ivoaka le tsy izao tsy reny lahy zany zao feona volondolo efa maninonana ambadika azy zany efa fotoanan'le ty zao kozy tena ohatrany matahotra zany vana milamina ho ala so mba efa orinantsika ao ary izy ka tsika mpijoko indray ty ny voajoko etiko le tsy taitra lahy tsika ngely ty zao efa mahazo sisiny tsara eto mihitsy ny toerana mety hipilianany manodidina ary laha ho aza amin'ny teny mafy rehefa viresa sao dia misy maheno io letsy tena ivoaka marina ve izy zany sa efa manomboka mitsangana indray zany ny voloka matahotra zany tiako letsy ialahy natao namana indray ty manao an'izany tsotra ny akivy ahetiko fa tsy efa mpanjaka be ny tany ve ny atanan'lainy zao tonga dia zerao amin'iny sy manadala amin'ilay io rehefa tratran'ito za tsy angely izy tsy afaka metsika tsony tonga dia raisy posika iny zay ary ny olona efa hitantsika efa hitaniza letsy efa hitan'sery kary letsy ny tsambikiny iny tasondelo lahy tsy lovoko amin'ity lampo ty hitany lahy iny mazava-be ny masony zay ty iny fa nalalany tsao mahita masina zany ny masony be iny sady mazava be le izy ny masony biboly no mahita amin'ny alina fa tsy mba ohatra nitsika olombelona izy te tahaka izany koa zany ny mason'ireny mpamosavy reny ngamba matotokolo izy foana mahita ny olona meloa ka tsy isika ve zany mitazany meloeto raha angina va enilahy zany ohatra misy varavarana moramora kely enilahy ve zany ho sady tohatra ny afatsy ny trano misery mihitsy le feo aleo aloha mitapifaky fa sao dia tazany io tena misy olona mivoaka le tea feo amin'ny varavarakely raso lahy ve zany sa vehivavy tonga tsy hitako tsara koko azo a fotsiny tazako la izy lesy mivoaka misery sotolo angamo tsy izy miravavy rero mipetraka asako so dia mba hoe napiditra leilana torotao izy ohatra asa tsika ny alahy koa ny asa roa tapiaro mandeha ihany razo aloha lahy nakaiza izy telo tia zay ary ny an'lahy fananjavina tsika ry aiza ry akaiky ny gabony ry trele fa manidina marina ve tompavy misavy tony sa ahoana aloha ary inona ty zany ataony io fa mipetraka dia iny fa misy vorona mikopakopaka manatona azy mamana ny bibony ny en'lahy zany vely ty andao ty ho tratrariny eo tonga dia tsy lovy amin'izay dia tsy mahetsika tsony aleo rehefa tiany eo akaikiny eo vao ampiretina jiro sady so dia tafatsaoko io tao avela ary moramora tanjay matsara ly ty mpamosavy an'io fofotsika io aza metsika zay io fa jambena amin'ny masony tazoningana fa za namban'azy amin'irety ka raha vao mitsoka eo tsoka re afa aza miteny mafy fa sao dia ivoaka eo ny vokon'olona tahen'andriamanitra nareo nito ty le tsy ry manao to ty tazoniko iny lampo iny dia afatory avy hatrano ny tongony aman-tanany mano dia hainao ve io ry mano sady za mihitsy ty ry zerimenina avaka andray ay ve ka ty za dia saika fofo mpamosavy mano a so ihany fa mbola tsy vita amin'ny fifamofotsika ho azavaiko anao rery mano ny antony anaovako an'izao mba vonina iaino avy mano inona lazainao dia efa mpamosavy ianao amiko tsy ampiverina ny fitokisako anao tsoa zany ary tsy afaka amelona ny fitiavako anao taloha ihany koa fa toro-mafy letsy aza sina fiterana fa valon'ny mpiarahamoniny ty manoloana n'lahy io zay mihitsiny fa ho fatoranareo re dia hoentinareo aizy inona ny tianao alatsaka iny anaty lavadrano sa atolotra manam-pahefana andray ry mano zany dia sanao ve ny amono dia ho vitanao koa ny tory tsy nanao ratsy ianao inge za ody ratsy ry kalan'ny tiny nandeha me tena anaraka ny sitrapotena tsy vanina ka tiako loatra ingenao ry mano mba hitsero ve aza miraikiraiky mihano zay lazainy eo letsy
aleo tonga dia atsona fokon'olona dia izay no izay anaovana azy eo. Tsy zany kosa lorolody ny fanarahantsika fa dia matatra ny marina fotsiny. Aloha iresaka izay dia tsy maintsy faranana ny anay amin'ny anio fa rano ny resaka elahy dia andao atsona ny olona avy eo e. Andray rolody mpamosavy efa tratra ve ity mbola ao avotsitra indray a? aza le naparaka re amorolody a. Omekotrina ianao mba hanavotanao ny voninahitra hoe tsy mila izay volanao zay ry zery a. Efa indroa amin'izao anao ny tratrako tsy fa ihany. mifona rehefa tsy hainao tsony tsy fidindohangy eo ay. andao le tsy ody rolody avy aloha eo a mahakalolo ihany mijery azy miboridana be ohatran'io azy. Eo anao ny raisiny atsy ny karinao sy ny vorondolonao any amoanao eo. Inona izany? Fa misy malotrokotroka ve ny varavarana sa ahoana e? Sao dia aleo aloha tsangana dia jereny zery sao mba tsy ao amin'ny efitrano ao akory. Io ary fa tsy ao. Lasa namosavy izany. Ary sao mba izy ary izany mitsokotsokotra varavarana izany. Ary sao dia olo-kafa aloha e. Mpangalatra ve sa mpamosavy? Toto sa hijery aka. Tolia, voay fa za ihany ty e. Za iza? Zery ve? Ie, voay aingana fa mangatsika be Andrekaka io. Fa ino ty mahazo anty? Aza mitapatapy io fa ampidiro aingana aloha dia rehefa tafiditra ao vovao aingana ndry e. Tena tsy zakako ndry. Zay dia idio aingana aloha io varavarana io e. Fa iza namatotra ndry e. Fa nisy natratra indray nga ndry ity. Ie, fa ao aloha fa marary be ny tenako. Kay, tena tratraka iza ary tena imano mihitsy ny natratra. Imano? Eno fa loziny ty lazay ndry e. Fa nanao inona tany? Tena efa nanao programa intsikiloany mihitsy ny fahitako azy e. Fa nian'le lodolodon-doziny ny sambotra. Zay ary. Za raha mba tsy nivonon'ireo tany azy ndriko. Mamy ve dia avita andasaka ny haiko e. Fa lodo no nisisika be hoe iantso fokon'olona teo. Angamba dia asa. Na zaravavy ndry aza tsy ahavoaka ny trano mihitsy. Dia mino ve ndry zery fa tsy hanaparitaka resaka reny e? Dia tsy haiko tsony akery Tolia. Tena tsy ho azoko ahodina tsony zao ny lohan'ny mano. Nahazo tea maina taminy angeka izany. Mba azay fotsiny aza ny azo ndry. Andray ndry koa titsy. Marina izany ko. Ary efa fantany ihany izany le izy fa mody me tsara velatsy fotsiny izy. Ie, efa nitantara indry tsy vanina azy dia nanamarina fotsiny izany no nataony androany e. Tena afa-barakaka iza. Rija koa izao tsy maintsy mihefitra fa mpamosavy a. Za ange tsy tena hoe mpamosavy fa mivoakalina fotsiny e. Nefa rehefa izay ny tadiaviny dia ho avy koa aloha amin'ny angady sy ny arony e. Ory zery a. Izany no izy e. Miala amin'io izao no tokony ataondry haingana fa tsy vao maika hiditra lalina ka tena hidirako lalina mihitsy rehefa tsy ho tafala ihany ahy e. Tsy maintsy mamaly faty ary Tolia. Ho vonoko tsirairay ireny nahita reny. Atomboko amin'iny lodilody iny a. Avy eo Rija na imany koa azy e. Dia tena tsy neny marina lahy raha tsy nahita maso a. Tena tratranay ambodombo mihitsy le tsy Rija. Tsy nahapositro le tsy hoe tena zay lesy tena mahatiasina zany momba ana rehetra. Hay viletsika dia mpamosavy zany no rokoroako sy ny fimpinitra hatram'izay. Ary ny tena ratsy aza dia ity izy be vokalalahy ka io ngely ity zao ny tena olany. Za ve zany dia andeha haka-taranaka amin'ny mpamosavy. Sanatry letsy. Ka inona tsoa moa no azony lahy tao e.
ary mety mbola mahita hevitra iny amatorana ny lahy mizaza ho kipony, mety mbola hitory. Aleo ty tory eo fa tonga de avokako ny tsy ambaratelony. Ho lazainy lahy ny fitsarana ve fa mpamosavy izy? Izy indray aloha tsy haika an'izany e. Lahy tsy manana porovoakory. Zay koa ngelolo tiany olona ny. Maninona koa ary inona velako afamaina fotsiny fa tsy tonga de hoe novonoina ve? Sa hoe metsona vonjeo? Tsy vita ny lahy letsy zany. Zay aza tena tsy nasany kastanana azy ko. Sarotra be letsy ny terako raha riza. Inona ty ny tokony ataoko? Maninona rarahonana alty? Asay vesoriny io zazy io. De izy hoe am'lahy de anaky an'izany ka. Raha tamin'ny fotoana hoe natratrarana azy aloha nametraka fepetra de mety hoe naomby ihany. Zako moa nety fotsiny de lasa avy hatrany ko. Ary nanaona aloha ny momba an'le zanakaristoly ohatra nefa hitaina aloha ny kibony ihany. Izy ngely ty tsy nety nanaly. Ka nahitoly koa aza ve lesy zao tsy mpamosavy ihany koa? Aiza kosa lesy tsy voatery. Aza iny laotrany kosa izy. Ka aiza moa no alalana azy atony ihany e. Pravavy moa tsy fanorevitra. Nefa engana ka tsy ho zany marina. Lalo ny fahitako an'la ohatra ny tena mbola ty azy marina. Tena mbola tena tiako izy va. Fa milahana fotsiny nge zao ataoko zao. Na za koa zany letsy ohatra ny nanonofo ihany. De rava tampoka atao anatin'ny ray mpiamaso letsy ny fikasana izeriko. Angamba kosa tsy sanatria hoe mbola ty azy ihany la. Tsy fantatro tsony letsy. Sa vorovoro be ihany nge lesy ny atao anaty kato. Bainina sy bofo zao aloha de mbola tsy mahafantatra ninona koriko. Inona moa mbola tsy ampahafantarany lahy azy ireo ny mariny? Sa so mbola mieritreritra niaraka amin'jery ihany la ty? Tsy zany letsy. Ny hoe fomba ilazako azy andreo ray aman-dreniko angely lesy ny tsika hoe raha bofo angely ty somary ohatra ny taitaitra zay ihany rehefa lazain-javatra. Ka ilahy nge tsy voatery laza ny antony. Fa hoe ahoana ozy izy alahy? Ohatra hoe misaraka fotsiny fa tsy mifanaraka de vita. Ary aza sina toy antsony. Ka mety ho avy andamina angely ty raha baininy. Ohatra hoe mety ampanatsony zery. Za lesy tsy te fanatry tava amin'ny intsony. Ka maninona moa raha tsony lahy amiray aman-dreny lahy letsy marina. Reo nge mety ahita vahaolana mahomby. Ny ray aman-dreny lahy nge letsy efa neta fiainana ary mano hoe. Ary azo akana hevitra tsara. Tena lana ka zany. Raha ihany ty fanaovana ty isaky misy maty zany dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny firetan-toro foana. Ary mety ihany ny olona sasany tsy misy firetan-toro sady tsy mandany vola amin'ny kafe aroso amin'ny mpiandro faty no tsy mandreraka vahoaky. Ny tanàna roa paty moa amin'ireny dia mangany fotsiny. Efa ampy kosa vitako izay ka efa amby maraina zao. Gaga ngamba ry zalahy zao raha tsy tanotamiko eto. Lalana modina asiako olona sady mivady koa izay mila mpamotro. Efa mba betsaka izay fiandrasam-paty vitako izay. Inona tokoa moa tsy maintsy anaovako an'izy ireny? Hoe sao dia tsy misy mpandevina ve rehefa maty? Ko maninona raha amin'ny fandevenana vao manotro? Na ny fodramaso no atao misimisy dia izay. Ny mivazaha aza ho ny olona raina roa amin'ny fianakavian'ilay matsotsony tonga manodidina dia vitako. Anisan'ny soatoavina malagasy tsy azo ialana tokoa moa izany ny fanaovana rodobe amin'ny fandevenana. Ny abetsahan'ny olona manatrika eo no manam-porofo fa mametitra teo amin'ny fiarahamonina ilay maty na tsia. Ary raha mpamosavy ny maty dia mbola isy andevina ve?
raha ny fomba malagasy manko dia toa tsy azo alevina mpasan-drazana akory izy ireny. Raha zao moa ny fanina amin'ny mpamosavy ety, so ihany fa nitondra lefina ka lamy koa ty efa tsara fahana, na izany aza ohatra matahotra ihany ka efa tsy te handay alina intsony fa hatramina tratrarana andro zery iny dia zao tereniny adidy zao foany. Mba misy firy amin'ny zery azy zao ny mpamosavy eto an-tanàna eto, dia mba efa fay hoe hikalana iny sady mbola manony asa ratsiny foana. Dia miala tsiny amin'ny fihavanana kosa aloha ary mano fa raha izao no mbola mifanina amiko iny dia tsy maintsy taperiko ny ainy. Izy zany ohatra misy manenjika voanirina azanka, aleo hidinako tamiko ato dia tsy loviko avy hatrany. Iza atao tsy mahita na inona n'inona akory dray. Izy zany manampina ny vavako izany efa aorianao zany, tanana mangatsiaka be. Inona ny ereanany fa atia e, alatsao moramora iny lefiny iny ary pio malaky iny lampy iny raha tsy teo faty. Zery zany eto aloha vao faty ny lody, aleo arahana aloha izay idinika zay. Ary mandoli tena ho sovaliko aingina hoa dia ho aitsika ry zery andeha ho ery etapokavoana ery. Eny no amin'ny loko atena, androany no ampiariko amin'ny tena ny valifatiko e. Ary ndringa tsy matory re fa mifoanao inona sahady, andro vao mitelo maraina nge zao e. Ka saika andeha hitady andriana tany ahy e. Ore avy namosavy indray zany ndry io. Efa miteny amindry ary tolo fa tsy afa miala amin'ny tsony a mandra-pahafatiko a. Ory zery a, maty ny olona nge ho andry raha misy mahatratrany, ary atao fa tsy te hitaka. Imano daholo mantsy ny olona rehetra any ka hitsitsy andrisy amela andry votsitra eo foana. Namono biby tsy nahafaty reny ry tolo amiko a. Za ndray zao tsy maintsy mifofo ny ainy, efa maty aloha zay ny ray. Inona re zany hoe fofo mpamosavy e. Rehefa ny mpamosavy no mifofo a dia tsy maintsy mahavoa. Manaraka indray ny anjaran'ny anankiroa sisa. Ahoana tsara hoe ry zery, efa maty zany ny ray e. Avy namono olona zao samba ny androany. Inona tsara, iza ny vononao tany aza matahotra indri fa tsy mbola nindray ny zaza ho ekibo indri aloha ny maty e. Amin'ny manaraka ny torony ary deneny mano ny farany. Zany no hoe raha azoko tsara zany dia ilody ny maty. Mazava ho azy. Ny jonjonina ny anatry ny lody rera avy any am-piandrasam-pahatany ka ny raisy fotsiny. Tsy vaniny ndry, mpamosavy, mpamon'olona. Anao an'izany ve ny saika andrisia andry ahy tamin'ny fikendrenan'ny olona asa vadina lehilahy ray fotsiny. Ankehitriny nefa dia potika ndry. Potika tokoa ny fiainako ry toly a. Za lasa hipetrahan'ny fanaratsy nefany manty votsitra. Mandidy andry ary zery a, atsaro io zavatra ataondry io fa avovo masonangatra nge rehefa elan'ny toratorany. Zava-doza no azo. Tsy maintsy mamita ny valifatiko aloha ary tolo zay vao miala eto a. Miara iala eto tsika. Ay, za kosa tsy te hita ny toeny fa aleo miala aloha ka andeha ara-pitso. Ndeha ho aizy fa inona ny tiany tsy tiandry ho hita ka tsy te hita faty mifanesisesy eto tanàna e. Tsy te hita ndry ho tratran'ny olona ka vonon'olona eto. Za koa no afa-baraka. Tsisy atratra zany tsony ary toly a. Mahatoky ny tena koa ary mahatoky ny fanafodiko ihany koa. Everindry fa tsy hanao fikarohana nga zao manam-pahefana e. Everindry fa tsy hisy toy n'izao raharaha zao. Tany misy fanjakana nge ty e. Aiza no eritreretan'ny fanjakana hoe zany namono azy e. Fangary iza sy mano tsy andry e. Sady andro alina mihitsy izy ny trita. Ahoana tsy hahatonga saina azy ireo hoe mety ny vonondry lody. Ka ry zareo ange zao tsy eritreritra mihitsy hoe maty lody e. Ohatran'ny olona rehetra tsy hita popoka fotsiny. Fa nataon'inona tsy ho hitandry zareo mihitsy ange. Fa nataondry aiza ny fatiny aloha
Zay kosa aloha dia tsy olazaiko andrina dia raha vaviko azy indri nataoko amin'ny toerana tsy misy mahita fotsiny. Tena tsy vaniny ndry. Andeha rapitso de rapitso ihany fa tsy zakako ny miara-miaina amindri alasa dala zany. Karaha samy tsy ho hitan'ny olona eto an-tanàna eto tsony nareo soloty tsy hevitra ve izy fa nareo no niara-nitsoka tsy aleo indri aloha mba miandriandry kely ka leo ary indriny mandeha mitsoa azo dia zao dia vao mainka fantatry Rita Zomany fa zany fototry ny tsy fahitana ny lody ka dia lasa nitsoaka satria mahana sady tsy maintsy mbola mamita an'izy ro aloha raha tsy zany tsy azoko ny aiko. Dia tena vita indri tokoa ve ny andatsatra amano manahoana ny tsy ho vitako rehefa tsy hanambady akoho dia tsy maintsy vonoko aleoko mijery azy maty. Tena fompamosavy marina no mitepo anatindri ao. Mino fa ho vita indri koa zany ny andatsaka ny aiko raha indri kosa aloha rotolo tsy mba ho vonoko mihitsy ndrinka sisany mba afako dada sy neny efa tsy ho tsony ny tsify sy ny mpiahantsika angeny natonga ny ro vadin'olona manan-katao ka natafalatsaka hanao ody fity ary dia sao sisany ny afarako. Mampalahelo andrika nefa za tsy afaka hiara-petraka amindri tsony raha mbola toizindri zao fomba ndri zao ka andondry metrahana tanana any am-piangonana ary dia esorina afahana ratsy mipetraka ao amindri ao ka tsy mety tsony rotoly raha vao mivavaka dia tsy maintsy marary mampanaintena be aly efa namipetraka ato amiko. Ka tsy maninona zany fa tsy maintsy miady mafy sika tsy misy zavatra tsy vita ny vavaka ary zery andao hivavaka ka eny mety hiditra amin'izay ihany aloha rehefa ny aroina kely any fa aleo aloha vitaiko ny valifatoko vonoa ny olon-tindri raha vonoandri fa irija velao miala tsiny amin'ny fihavanana aloha rotolo fa tsy maintsy matoko daholo izy telo lahy zay nefa voadiko ka tsy maintsy ho tanterahako na dia ho tezitra amiko azy indri. Inona ty nitadiavany lahy ka zao lesy tonga tany an-trano angely ty mivadin-drah lody dia nitabataba atao ambaravarana itao sorena be mihitsy aloha rabofy zany ve ty fa ahoana re fa nga niady mivady tany nga reny ka hoe mbola tsy nodony ny lody hatramin'izao fa hoe nitaretsika anakay zahony everiny fe manafina ny lody aho zany zay ny tena marina fa tena tsy nody mihitsy zany le riko fa nakay zary ka io ngely ty mahagaga le riko moa tsy niteniteny mihitsy le tany ampiandrasapaty iny fa tonga dia lasa fotsiny ny adalako. Za zao dia nanao hoe lasa namonjy ny vady aman-janany le ry nefa ny adalange dia tsy nody sa ve hoe mety hoe manana vady kely ary ny adaly iny tsy fantatro ka to tsy dia hinorona loatra amina vehivavy zany le ry asa aloha tsy fantatro zany zay any amin'ny sisiny ihany tsy fantatro ary mety manao ihany le ry fa tsy dia koziko zako ngely ty mieritreritra an'izany manararopaty tsy za raha n'le lahy sasany tokoa ary aloha misy faty andrasana ahafahana miala mandriko zay ndraindray ho zay ny ihany mbola tsy mampirotoroto amin'izany fanambadiany zany aleo aloha vitaina tsara ny sitrapo ka ny sitrapo angale tsy misy farany fa mba lanjalanjaina ihany dia sina fetrany dia inona zao nefa mbola tsy hodiny lody nefa ny faty azy angely ty efa voaleviny ka zany angely ty mahagaga finary nazo an'le ry iny dia efa miomanina lafa mety efa ho avy eo koa nge zao mivadiny zany zao zavatra zao le tena mandreraka mihitsy sady ny vehivavy aloha rehefa anitritsitsika izay izy dia tena tsy misy hevitra mihitsy ka tsy menatsy ny ihany aloha ty izy raha ohatra hayatsika satria tsika foana angely ty mipiaraka aminy mipiaramody alina aminy eny izy angely ty efa tsy mety nandetsony mihitsy hatramin'ny fanenanana tamin'le mpamosavy iny adidy moa le fiandrasapaty iny ka tsy azo nyelana mihitsy tsy tsaroana ve le teniny iny ka inona ihany ary mbola hoe nasain'le ry nandeha nody rery-kanika ka nety mba ny fanao fotoana tamin'ny vady kely ny le ry dia tsy dia hiara hody tamintsika zay tokoa ngaletsika fotoana volamena angely ty reny angalariny reny ary tena joko tsyrika ihany angely etsy raha lody raha izany ty ary iza koa ary ty miantso aty ndaso eletsy allo iaza ihany ty fa izy zao ay fa ahoana misy inona
Inona tsara? Rano tao izahoana. De iza nahitan'izany? Marina hoe. De tena izy tokoa ve aloha e? Ao ary fa ho avy any zay izao de izao e. Ho avy any zao de izao aizy lahy. Maty ny letsy lody a. Zany maty ny lody de le vadiny ngeny ny antso ateo e. Tena nitomany be mihitsy. Ro zany izy. Misy nahita tao anaty lavadrano no fatana. Andao aloha tsy esy lahy ho any zao de izao e. Koratsinako. Tena zany letsy e. Marina ve ty zany e? Sao de mba misomonga ary lahy ty. Andao aloha akany de hoy teo letsy ny fahamarinany e. Tapa-kevitra nga ianao analany zaza ao kibonao. Inona? Zany ve fanontaniana mba hitsenanao ary izy? Ka za nge efa niteny tsara anao fa rehefa vonona amin'izany ianao vao mahazo makaty amiko e. Menaky ny aiko tsy hoe soroko zany na tsy tia atsony azy ianao hoe zavatra hafa mihitsy no antony andehanako aty. Ohatray, inona ary ny atondrianao e? Lazao aingana fa mainka. Za raha teo koa tsy afaka hijanona ela fa miafina zany tsirika anakaty tady anao ioko. Miafina anisa? Miafina anjery zokonareo ve? Aitoko moa ka izy ino napirisika anao tsy araka amiko tsony? Tsy tiany mihitsy manko ny fanerasarako aminao. Tsy zany mihitsy Rija. Fa inona e? Misy zavatra tsy maintsy lazaiko anao ty ka asa ianao na inona tsy. Matsiaro manana didy amin'ny maharainjanako anao e. Eny fa na de tsy tia atsony azy ianao. Malina zany resaka zany ary. Marina ve aloha fa nifankahita andro alina tany an-dalana nareo zery indray andro? Ay kosa izy tsy mba manafy ny zavatra aminao. Raha vavy marina nareo. Nefa asana nitsorony taminao fa nivoaka na misavy izy nitratranay. Ka eo indrindra ngeny tiako ambary e. Te hifofonainareo toerlazy izery vokatr'izay e. Ary efa inona tombony tamin'ny lodino ny valy fatiny. Maninona tsara zany oa. Izery zany namono ny lody. Ary tena nitombona ihany zany ny anay sy mano raha izany. Tsy nanapo azy hosana mon'olona mihitsy ahy e. Ka aleoko ampitandremana ihany ianao fa toronao indray hono angemy manaraka e. Ay sofareko zay. Asaivo mifanehatra amiko izy jeretsika an'izany e. Zay maty io zay. Rija. Marina. Fa ianao ve hiady amin'ny herin'ny maizina e? Efa tsy tompony tena ntsony ange zery rehefa mivoaka alana e. Ery hafa mihitsy nitondra azy. Tsy matahoatra an'izany ahy e. Za koa manana ny heriko matoa nasambotazy tao anatin'ny aizina tao. Ary de efa mampilaza aminao azy ery toly fa tsy ananako indra fohitsony iny raha tratrako. Iny ody alina foana manomboko zao. Ary ataoko mihitsy ampifanenana aminy. Aza misangisangy fahafatesana re Rija. Tsy zakako rera ka mboty ray zana. Aza za mihitsy nitomaninao e. Tsy za no faty fa ny raha vavinao. Izy tomanina. Ny toly an'la zany fa ialana ohatrany tsy mahatsapy mamatika ny fitokisan'ny rahavaviny izy noho ny fitiavany an'la de tsy mba nasiana fisaorana akory ve letsika. Tena tsy tao andohako tsony letsy zany e. Zany hoe efa fenao tezerana loatra tamin'ny kala-mpamosavy iny. Nanenina mihitsy aletsy tsy naminokana iny tamin'le natratrarako azy. De mety ninny antony namin'olona azy avy aloha raha tsy nahita porofy. Tokony nandrefepitra mihitsy aloha tamin'ny fotoana nahitanay azy sy lodinika. Tena dala mihitsy. Efa ranoraraka daholo letsy zany e. Zay aloha zay amingorana ny kala-mpamosavy tsy valiny iny zao no tokony atao. Ka ifandimbo fahatetiko ngetsika litira izany raha tsy elave de matahoatra an'iny e. Zay vehivavy letsy a. Ka ilody aza nge letsy lehilahy matiniko. Aleo letsy mitandrina ihany. Ka ilody tsy nakatahotra de vao mainka nataony. Ny heritsain'lahy ihany nge nitondra an'io ry baininy. De aiza lesiko de tena tsy nanana ny atra tokoa nge ity lody.
Zany angeny maronitra eo ho faty koa zany sika izay lara vao mijanona fotsiny amin'izao eto. Hono ary ty mety vitany lava ile tsy romany ny amonina n'iny raha ohatra ka tratrany lany Kodmirana any. Marina aloha fa olo tiany lataloha izy, nefa raha olona efa mifofony ainy lahy zao vely ty dia mbola itserany lahy ihany. Tsy hoe mitsehitra azy ale tsy raha tsy hamono azy fa za zany ohatrany hoe tsy te hisalovana ny asampitandron'ny filaminany. Maninona aloha ohatra hoe andehanao fitoriana miantontsika ka ohatra hoe misy zavatra mahazo antsika dia zery ny tanana ao tompona andraikitra. Zay zao le tsy hitako hoe fiarovan-tena dia lahy efa matiny koa na higadra azy izy avy eo dia inona tsony moa ny dikany efa tara loatra angiry ty zany. Ka ny fitandremana koa le tsy maintsy atao ihany atsary ny fidiana alina manomboka izao fa lahatokana kely tineny. Izay zao ny hitako hoe fisoroana tena mahomby. Dia za ve le sy lasa njary taitaindavo zao amikala tsy varina iny? Tsy maintsy maty iny na zany maty na izy. Dia ny fiatraikan'izay no atao hoe ho fatiny lahy izy ho enjehan'ny lalàna angelara izay tsy mananjo amon'olona zany lahy le tsy rija. Ka rehefa tafiditra ao anatin'ny atao hoe fiarovan-tena ara-drariny angely ty dia tsy mahavosa azy. Ka olona amono zao kosa ve le tsy aro tena? Dia mbola hiakatra hidina amin'izany lahy natao hoe ho afaka ihany aza ny farany. Andao le totoriana fotsiny zao hoe mamono olona zery namono ny lody itolo raha vavy natao vavolombelona dia tsy maintsy migadra iny letsy zany angatanao amiko zany ririje tsy azoko ataonao vinanoviana kosa zany ka miangavy anao arery toly raha mbola misy ihany fitiavanao mandrindrirana antsy ange ahy ny fitiavako anao aloha dia tsy afenina fa mbola misy saingy tsy azoko ekena ho amin'ny fangatahanao. Matoky anao fa tsy hangataka zavatra sarotra aminao intsony ahy izay ihany no angaviako. Zavatra sarotra foana neno angatahanao amiko teo aloha ianao nanery nala ny zaza atao kiboko zao ndray dia aniraka matika ny ravaviko so mba tsy rariny. Kefa fivadihana taminy angiry tolo ny lazanao tamiko fa izy ny namono ny lody ary tsy hoe ratsy akory nataonao fa tena soa satria tia mpitandrina ny aisymano ianao. Eny noho ny fitiavako anao dia nivadika tamin'ny fitokisan'ny zery nefa raha za kosa ndeha hijoro vavolombelona nameloko azo anatrehan'ny fitsarana dia tsy izany. Toly mpamono olona angeny zokonao ary poizina ho an'ny fiarahamonina ka tsy tsara raha ho afabela amin'izao. Tianao faty eto ve izay ka isoroako an'izany angeny nampitandremako anao ka mandra-pahoviana zany no hitaitaina sy uroro lavo zao hoe misy mifofony haiko mba mipetraha ianao amin'ny toerako ka mba mipetrahako ianao amin'ny toerako za ve ndeha anao izay abigadra ny ravaviko mba olombelona ihany ange tadidio fa efa piraitsy kombakomba miratsy ange ianao zao eo anatrehan'ny lalàna satria manafina olon-dratsy. Fitiavako anao ry tolo no ampirisihako anao hijoro vavolombelona. Zany ve no mba pitiavana seho anao so mba disy toerana ihany zany iza moa no afaka ilaza fa mahafantatra ny nataony zery fa tsy ianao ihany. Ka eo indrindra angeny olana raha izay sy many fotsiny no hitory azy dia sady tsy manana porofo izay no tsy manana vavolombelona ary dia voatery ilaza fa ianao no afantaranay an'izany. Tsaro fa amin'izay fotoana izay dia apetsona ary dia amin'ny taniny dia ka raha andainga dia ahoana dia asakasakao tadidio fa raha mbola afaka fotsiny amin'ny fitsarany zery dia ho mafimafy koa ny valifatiny aminay. Mety ho faty koa ary izay nefa na ianao koa aza mety tsy tokisanay intsony. Ianao ve mihevitra fa mety tsy havitamono anao izy raha fatany fa nolazainao any filanin-dratsiny. Mety ho vitany tokoa raha ampafantarinao azy nataoko eo ampelantananao ne zany ny haiko rizaka dia asakasakao fa mangorona entana andeha ho izy ty ndry za andeha fa mijanona eto indry raha mbola te hijanona
efa miteny aho fa mahandraza kely de miaraka mialepitsika ka tsy andro raisy-potsiny eto ary zery a raha te giadro ndria de miandrasa eo ihany tsy voatana ndritsony aka fa higadra hony nahoana hono hoe higadra fotsiny amin'izao ka noho nataondry ihany anery zery aza donoina fa namon'olo ndry ary aza tanana ho piraitsy-kombakomba tsy mitombony zany fa iza ny lazan'izany tsy laza zavatra betsaka amindry ary zery fa zao milaza nitory andry tamin'ny famonoana ny lody anery izy inona fa ahoana no nahafantarana fa zany namona ny lody fa iverindry fa vendrana ve izy ahoana moa ny tsy ayahiny andriry nefa fantatrao fa andro alina avy ny andro faty lody nisy namono ndry zao ny mpamosavy fatany eto an-tanàna eto no sady fantany fa manana kakay amin'ny lody fa ahoana no misy fitoriana hitombona tsy misy porofo zany za ve raha notaniana de aiko hoe mpamosavy kindry ve tsy mahazo resaka kefa hoe zany ny tanany ho piraitsy-kombakomba raha vao tsy manaiky atao vavolombelona ijoro vavolombelona amin'inona fa ngamoandry nanaraka ny voakalina tany tsy misy porofo ahafahany mitazona andry ho piraitsy-kombakomba amiko zany fa aza mety hampiroroan'ny olona amin'ny tsy misy dikana kory rotoly ka fantatry ihany ny toetrako hoe za tsy mahay mandaingy zany ry zery raha vao mitady andainga de fantatra vetrany zany hoe mety ilazany marina zany ndry raha ho teren'ny manam-pahefana ary mety ampidi-doza marina ndry ty fa tsara mindry tokoa ny mandeka ary iny raha rejiny aloha ataovy mpandainga raha tsy matiko iny aza manao an'izany akery zery lehilaviko mifalatendry satria ve raha ny zanakindry de tsy ataoko manao aza olo tiako nefa tsy maintsy hovonoko izy no aoriana ndrija de inona kiny tombotsoa andry amin'ny fahafatesan'izy ireny satria ireo no mahalala ny tsy ambarateloko ary tsy vitan'izay hoe manaparitaka an'izany eto tanàna fa mitady hitory akoho izy vao mainka hampirombotra ny haromontako zany ahita reo andaokialy eto de mbola tsy misy zavatra mitrangy tsy de mbola tsisy loza de ndao hiala za raha azy rija nampafantatra melony fikasany tamin'ny anio mba fahatsika roa mitsokako mba alehilahy vendrina koa izy zany hitory ve de ampiomana ka hoe mitady androkoroka hijoro vavolombelona nameloko andry ho izy mitapy izy evereo fa kely saina angamba ndrika evereo fa andeha matika ny ravavindry ny any tsy maintsy ataoko tonga aloha de mbola miziriziry amin'ny fomba ny ratsy ihany zany ndry zery manasa tanana zay andeha zao de zao fa tsy afaka hiara-babeloko amindry eto ka tsy maintsy tsonjovoko koa ny zaza ato akipoko veloma fa anio no mety fotoana eonatsika farany zany sa tena izy ohatra ny misy manindry aho zany tena tsy mahetsika marina rehefa manao ohatra zany moa de misy mpamosavy eny an-tokotany any ary sao de hikiala zery tsy vaniny eny indray ary manindry aho tsy ho afaka hitao anga misy mandondona mihitsy zany varavarana zany fa migodogodona ao am-baravarankely indray sady manompa mihitsy zany vokiadony zany hita tena miorikala zerimaina zay fa afaka netsika aleo hitsangana moramora am'izay tsy andrehatra jiro mihitsy ndry nakaiza le sabatra ty etoka milamy zany tsitako ho azy tena rija fa ilalao tika androany midiry tena raha tena vehivavy efa elany ny andrasako tena midira raha sa aizy misaotra na movaravarana efa ty avotrano aty oay tena fataotrano marina ny fandinesako ny fiona otranototra zany fotsikefeto tsy dapozinao ndray iny mbola voasantona ny heriko zany volana eoko maromaro anao fa za mainky melohan'ny amin'ny loko anao atao trano aty ihany
tena ohatrany lasa matahotra zany maro tena lozy ty ny jiroko ty tsy napiretiko nefa lavitra hitako akory nanao atsona ihany anao barabarana rehetra finy ny tia nahazo anao tao ohatrany lasa sarivongana fotsiny eo ambaravarana eo eto ambony fandriana ary ty hitanao sisy anaiky resy tsy miady zany otorangah hay zareo zany zany menaka zahavy ny mba rahahonana hotorinanay manam-pahefana mampalahelo tianao tsy amposazinao koa raha fonja fotsiny maty mimendrika anao inona anty matesa fainganany fa aza eti-po loatra e parabe anao zaza efa tsy antsony aty ambany latabatra ty indray a zao moramora rehefa aza eti-po loatra e tena sarotra miady ato anaty aizinato aleo reto manajero ka zay zao mifanafivaingana oizy ty tanana fa mitady ampirehitra jiro anga tsisy hevitra kosa aloha lazay e tsy misy jiro mirehitra zany eo a ary eto ty ny sabatra iny amin'ny lokanao fa efa ela loatra zay zay afa nifatsika etsony mihitsy a marina tena fotoany le sabatra tena tsy avovoko zany ty tena matanjaka be ne izy zany tena azo ny marina le sabatra maty ataovy ny vavaka afarany fa segondra vitsy sisa no iainanao mifona rery ny fona fa inona ny ratsy vitako taminao e nanombanao ny raha vaviko aloha voalohany faharoa dia ny fanombanao ny fiarahanay somany ny fanaparitahanao teto tanàna fa mpamosavy ary ny farany dia ny fikasanao etory fantary fa tsy misy afa-bela mivaly fatiko zany inona ty mampamangy ary amin'ny losifera andao hiditra vetrandro mano fa mivony varavarana lasare tonga dia miara mandrehitra ny lampeny an-tanana avy tsika manisa telo isa 2 3 ino reto maty ritsy io mano maty efa andeo izy alatsy vaniny ty maty tena an'io io tazomy romano aza vela ho afaka fa zany izy avetrany ny varavarana so tafatsoka io aiza tsy ala-mpamosavy fa matanjaka no izy asy hoe neriny ty fa nga mihevitra ny andresy oko misandriny ty an'io e rita maty ny rainjanako re olona nzay hoe tena eo amin'ny fonanoko ny sabotra nzay re olona tary zay ve rita dia andao avy anao e mandrena aloha anao mivoaka misokon'olo le aleo za tazana fikala-mpamosavy ty nyvinjeny zozolo izy io toly dia sandriry iny amadika efa tafa oatra loatra ny nataondriry zery rehefa ela no nampitandrina andry akehitriny dia ny olo tiako ny maty ary fantatro fa raha tsy voasambotra indry dia nazako aza tsy maintsy ho ao anaty lisitra tsy aro andritsony ahy zaho ary no mba fiangaviako andry farany aza itsona fokon'olona zany efa tonga dia vonoy ho fatin'ny olona ary ampijalijaliany salainy baraka aloha vonoy ary reto mandehana rytolo fa aza mihaino zay redirediny eo maty ritsy romano tapitra ny ainy ritsy dia lovanao fezay mianake fa nahoana loatra mianona rytolo vana f'izay ny lahatra ary ianao aza dia mitomany loatra oatra nefa mety isy fiatraikana mizaza ao kibononga izao oko zay rytolo ahoana moa no azoko mionona tsony ny ray aman-dreniko efa ela ny maty izy ery lasa ny eponza iriza koa tsy eo tsony
Zareo sisa miaraka amin'ity kipo. Aleo aho vatika. Aza manao zany ianao e. Dia ahoana tsy ho avelanao ahita masoandro akory zany io zasy io? Raha teraka ijaly fotsiny romano. Aleo tsy ary akory ka. Ahoana ianao no afaka maritra sady izay ho avy e? Kivota teraka e. Aza manao an'izany ho tsy manana herim-po sy herin-tsaina hoentina miatrika ny famelomana azy aho. Zareny ne sisa e. Iny fa sao dia dimoara fa mbola tingy eto aho e. Tsy jeranao fotsiny ary tola. Anampy ary hoetika any aminay ianao. Fa ny fomba ahoana moa no anekeny ray aman-dreninao andray ahy e. Za zay raha vavina mpamosavy. Tsy atoky akonge izy ireo e. Tsy maintsy azavaina amin'izy ireo ny marina rehetra ary tola. Mino izy ireo tsara. Raha tsy mety mandray anao moa izy dia hiala tao ary anorina fiainana miaraka aminao e. Zany ho mahate-hidiranga ny herim-ponao ry tola e. Tia famarinana sy rariny ianao ary tsy miray tsikombakomba amin'ny ratsy. Ny vehivavy toa anao no tiako ry tola. Ianao no tokony vadiko fa tsy mimpamosavy iny. Zany ho satria raha vaviny moa ve tsy ohatrany mamofopofona mpamosavy e? Tsy a fofo-mpamosavy ve no ataonao fofombady? Ka na fofo-mpamosavy aza satria tsara ianao dia tiako ihany. Ny farana teo ary ny tantara nosoratany JV Andriafenomanana, tantara nampitondray ny lohateny hoe Fofo mpamosavy. Nainonareo ny feony Yarsliva niaraka tamin'ny Sinez, Arliva ary Roland. Tovy razana mamonzy no nikajy ny sehatra teknika, Anjarliva no nanajy tosa.